apetraka amin'andriamanitra ny fotoana satria afatra avy aminy ity ary zay tsy tompony afatra fa mpitondra afatra fotsiny. Mbola miantso ny anaranao atompo, Andriamanitra tsy to, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, pary ny zavatra rehetra, na ny hitanay maso na ny tsy hitanay maso dia avy amin'ny teninao zany, ary ny teninao miazona an'izany ka tsy mietsika mandra-pahatonga ny fotoana hanasoranao ny teninao ka dia rimorimo any amin'ny fahaverezana ny tany. Mamondrafo aminay tompo, tafio ny hery ny famondraponao, na izaho izay mitory na ny mpiaino, na avy aiza izy na avy aiza, na inona misy azy na inona misy azy, tafio zany famelan-keloko amin'ny rahany Jesosy manadio ny fanasiny saina ary ny fanamasinao, mangataka aho ho feno fanamasinao izao fitoriana zao, feno ositra hitondra ny olona ho amin'ny famonjena ao amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsisy famonjena ty ambany masoandro afa-tsy ao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, anao ndera sy ny laza, misaotra sy ny voninahitra, fa ho anay kosa ny fahasoavana na mpifahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy narotra mivavaka izany. Amen. Tafaraka indratsika misaotra anao ny fidin'ny TV7 fois amin'izao fotoana izao, mbola ao anatin'ilay fanazavana n'ilay fitsarana n'ilay vehivavy Apocalypse 17 ka milaza ary amin'ny farany ery amin'ilay loha 7 izay voalazantsika teo foana fa ireo mpandraraha mpivavahana, le premier responsable antsoina amina hoe papa ny fandimby ka nijanona teo amin'ny Benoît, papa Benoît 16 le fahafito, ary ilay fahavalo izay nisolo amin'ny Benoît 16 ankehitriny io papa io dia tsy natsonatsony hoe loha na mpanjaka fa natsony baiboly hoe bibidia, ka mipresizen'ny fanamasina tsara tao amin'ny baiboly fa io fito mahavalo naman'le loha fito zay tsy atsona hoe loha na mpanjaka fa bibidia dia voalahatra ho any amin'ny fandringanana. Efa nisy sombona, efa nisy rideau kely ny sokafako teo hoe afatapataratsika, afatapataranao tsara fa le fotoana amin'ny fandringanana ane izay voalahatra tsy ho azy ihany fa ho an'izay manaraka azy dia efa akaika. Ohatra izy raha teo mahafeno azy, preuve lehibe, proof lehibe anankiray tsy azo hidivirana na hikipina ny fisian'le papa fahavalo, tsy atsonatsony hoe loha fa atsona hoe bibidia, tsy azo elana ny fisiany zany fa tafapetraka tsara, tsy azo elana koa le papa fahafito hoe vetivety ihany izy dia miala teo fa dia tanteraka tsara tamin'ny papa Benoît 16. Napetraka ihany koa teo ny fahamarinana ilay faminaniana izay nataon'ny mpaminany Daniel fa amin'ny andro n'ilay sarolona lehibe ka tongotra vy miaro tanimanga zany eo amin'ny ranjo midina izay amarinina amin'ny hoe ny politika sy ny fivavahana ampiraoraona kanefa tsy mety mihitsy, dia amin'iny fotoana iny misy vato sy ny endan-tanana avy amin'ny tendrombohitra anankiray mitotona eo amin'ilay tongotra misy visy tanimanga, zany hoe miratsa tongotra folo any, dia mogomogo potipotika ravarava ilay rafitry nyzao tontolo izao sy ny tantarany, fa dia ilay vato sy ny endan-tanana lasa naeniky ny tany. Tsy inona kory iny ozy ny faminaniana fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiverenan Jesosy. Aiza ho aiza amin'izay no misy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, mizara roa ny olombelona, ny mino sy ny tsy mino. Ao anatin'ny mino mbola mizara roa ihany, ny mino fahamarinana sy ny mino tsy fahamarinana. Ny tena mpivavaka mizara roa. Ny profo fahatelo etiko aminao eto fa tena atombotra izany fiverenan'ny tompo zany, na koa hoe atombotra ny fanipazana azy any amin'ny any amin'ny perdition, dia ny fisian'ny apôstôly amin'ny andro tsika izao. Io ny fanontaniana betsaka ritra tonga teto amiko hoe mbola misy ve ny apôstôly? Ahoana ny fisian'ny apôstôly? Normal raha tsy fantatra hoe misy ny apôstôly. Tena micomprendre anao mihitsy aho. Za tsy hanotohitra anao amin'izany. Fa ny mahazatra ny olona nge dia hoe cardinal ho ahy, hoe presbytera, papa, monseigneur, ray, père,
zay zavatra ny lavin'andriamanitra tato hoe azantsona hoe peranareo ray fa tsisy ray afa-tsy andriamanitra ihany reny no mahazatra ny olona fa zany hoe mpaminany zany atao hoe apôstôly zany atao hoe fagagana zany atao hoe herin'andriamanitra zany efa tena tsy fata na maromaro tena no ajambaina ny olona tondra-pirofo aminao androany ampitiavana be ny lazaiko anao zany fa mbola misy ny apôstôly tahaka ny hoe ny fisin'ny apôstôly laza fa misy koa ny fahamarinana fa raha tsisy ny apôstôly de tsisy ny fahamarinana hoy ny olona ka aventsika vakina kely le tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:4 ka ny andininy fa 4:10 mivaky toy izao rehefa miresaka amin'ny apôstôly mpianana izy manao hoe ary hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara amin'ny fanjakana ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra izay dia vao tonga ny farany ny apôstôly reo irahandreo any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay efa nijerentsika teo de mbola hojerena ihany zany fa mifanaraka tsara ny am'izany tenin'ny tompo zany ny toko voalohany ka ny andininy fahavalo izay lazain'ny tompo Jesosy ihany io amin'ny apôstôly andininy fahavalo manao hoe fa hazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko hatrany Jerosalema, Jodia, Samaria ka hatrany amin'ny farany tany ery amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy de milaza izy hoe Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy ny apôstôly zany tena mazava mihitsy fa vavolombelon'i Jesosy hatrany amin'ny farany tany Jesosy no nametraka an'izany ilay tompony mandahatra an'izany ilay voasoratra ho faminaniana no mametraka hoe vavolombeloko hatrany amin'ny farany tany de nomena nyreto vavolombelo reto ny fahamarinana ary tsy vitan'izany fa natao batisa ny fanamasina izy de le batisa ataon'i Jesosy avy any an-danitra ho an'izay mindro ka tsara ny afantaranao sy ny afantarako sy inotsika tsara mihitsy fa manana an'izany apôstôly zany Jesosy Kristy am'izao andro farany zao ao amin'ny Matthieu verina kely amin'ny Matthieu antsika 24 de misy teny milaza mahafinaritra sady mampahery manao hoe 24:34 toko fa 4:10 fa 4:30 mivaky toy izao manao hoe hoy Jesosy lazaiko marina aminareo tokoa tsy mba ho lany zao taranak'izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona io taranaka io de ny taranak'olombelona amin'ny ankapobeny fa misy koa ny atao hoe mpianatra Jesosy ny apôstôly any amin'ny toko fa 4 ny andininy fa 7 dia nisorita amin'ny tompo tsara le hoe apôstôly ny ireo taranaka lazaindreo apôstôly ny andininy fa toko fa 4 andininy fa 7 de milaza izy amin'ny mpianany manao hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa misy ny sasany eto tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakana précisé tompo tsara aminareo reo izy misy tsy hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona Jesosy ho avy amin'ny fanjakana zany hoe tsy le fanamasina zany zany efa fanamasina atao amintsika tsy misehoseho fanjakana amin'le fa atao amintsika fa le izy ho avy any amin'ny raha lalitra le nahitany Daniel azy tamin'ny fahitany io dikan'izany ho tonga hatramin'ny andro farany ve ny apôstôly valiny eny fa saingy reto voalazy reto maty daholy maty tamin'ny fanenjehana fanagadrana tapahan-doha le fonony dorana iza namono azy sy nandoro azy ilay milaza aminao fa tsisy apôstôly tsony zao le mampianatra anao hoe tsy apôstôly zany tsony ny anarany fa cardinal na hoe monseigneur na hoe père ilainao mihitsy mahafantatra zay misy manafina ny ty fahamarinany ty misy manakombony io ary sarotra mahita any andeha jerentsika le izy hoe ahoana moa zany mbola isin'ny apôstôly am'izao fotoana zao lay hoe tsy ho faty zany de tsy le olona ny resahana tsy le olona arabaky teny hoe Petera, Paoly arabaky teny fa lay fiantsona lay ositra lay fanomeza-pahasoavana ilay fiantsona ilay ositra ilay fanomeza-pahasoavana fa eto ambony tany nge tsisy école apôstôlika hoe anomana olona apôstôly ny apôstôly ane olona natsona teny amin'ny arabe
ny apôstôly anie teny amin'ny fanaratovana ny natsony, ny apôstôly anie teny amin'ny fitakiana etra ny natsony, ny apôstôly anie teny amin'ny fanenjehana ary paoly ny antsona dia hamon'olona ary paoly nanana taratasy hamon'olona natsony jesosy. Ny apôstôly zany olona atsona, olona voafidy, olona manana fanamasina feno fanomezam-pahasoavana hitory ny filazantsara, fa tsy olona tany amin'ny fianarana teolôjika. Malalaka be ny sainy zany apôstôly zany. De ao jerentsika izy hoe ny fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Koritianina voalohany dia manazava tsara ny tenin'ny tompo ny amin'ireo apôstôly ireo. Koritianina voalohany toko voalohany andininy fahafito ka hatrany amin'ny fahavalo sy fahasivy, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe andininy fahafito. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Io ilay fanomezam-pahasoavana io ilay lazaiko anao teo hoe avy amin'ny fanamasina. Tsy ho latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zao tsika miresaka zao zany dia tsy ho foana io. Andininy fahavalo. Izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsina ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsona anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanamasina zany dia milaza fa tsy ho foana ny fanomezam-pahasoavana. Ka ny apôstôly, ny mpaminany dia tsisy fianarana an'izany eto ambonin'ny tany. Fa raha hianatra baiboly dia misy ihany angambany fa fiantsona voalaza tsara hoe ampiorina anareo sady hatramin'ny farany tsy hananana rotsiny, fa tsy ho latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana ianareo. Ny apôstôly za zao dia volana tsony. Zany hoe tsy nahita n'izany université théologique zany. Andriamanitra ny antsoa ary tsy voazao any natson'Andriamanitra. 20 taona zay mahery azy no natson'Andriamanitra. Tsisy koa latsona androany dia tonga dia apôstôly androany, tsy possible zany. Fa ny fisin'io zany dia midika fa tsy ho tapaka mihitsy ilay rasy apôstôlika, ilay taranaka apôstôlika zay voafidy, voantso, voaositra, manana fanomezam-pahasoavana ho apôstôly, tsy ho tapaka. Vakitsika ny ten'Andriamanitra iny ao amin'io Koritianina io ihany fa toko fa 12 dia voalazany tsara mihitsy ao amin'ny andininy fahafito amby roapolo sy ny valo amby roapolo ny fisiny zany apôstôly zany mandrak'izay amin'ny andininy fito amby roapolo. Ary ianareo no tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araky ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manarak'izany fahagagana dia fanomezam-pahasoavana ety mahasitrana dia fanampiana dia fitondrana fiteny samihafa tsy fantatra. Hitanao amin'izany ny problema zany sy ny vahaolana dia zao ny vahaolana tokony misy fanamasina ao fiangonana. Ny fanamasina no mitondra n'izany fanomezam-pahasoavana ary ny fanomezam-pahasoavana mandrak'izay. Hoy hoe tamin'ny andron'ny Paoly zany fahaizany misy apôstôly amin'izao fotoana izao. Vakiko ary ity dia mijanona ako ao amin'ny Apokalipsy toko fa 7:20 zany hoe amin'ny andro ny fisian'ilay fito mahavalo, ilay tsy voantso hoe papa, ilay hoe lohana mpanjaka fa natsoina hoe biby ty, amin'ny andro ny andinganana azy misy ny apôstôly. Apokalipsy toko fa 7:20 ny andininy fa 20 milaza toy izao manao hoe mifalindo izany zavatra nanjoa azy zany ianao lanitra sy anareo olo-masina sy anareo apôstôly ary anareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Averiko Apokalipsy toko fa 7:20 andininy fa 20 mampiseho fa mbola misy mpaminany, misy apôstôly amin'ny andro isin'ilay papa fito mahavalo azy izay antsoina hoe bibidy. Andininy fa 20 mifalino izany zavatra zany, azafady mifalino izany zavatra anjoa azy zany ianareo lanitra. Faharoa ianareo olo-masina, fahatelo ianareo apôstôly sy ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny aminareo. Ny apôstôly koa tsy mipetrapetraka fotsiny fa misy fampianarana iorenany, misy fanorenana, misy fehizoro. Jesosy ny fehizoro indrindra. Manasanao aho raha isoa ampatoniana ny teniko ary valio ny fanontaniana hoe iza ny nanafina anao sy nilaza taminao fa tsisy apôstôly tsony zao.
izy fantaro zany ohatrany hoe raha misy miteny venao hoe tsisy polisy tsony zao na tsisy zandarma tsony izay zandarma efa tamy zany de iny venao tsy inanao satria hitanao iny fa ny hoe tsisy apôstôly fantaro izy nylazan'zany fa ny hoe misy apôstôly de ny baiboly andriamanitra ny hoe apisy ny mazava aminao ametraka zany tenin'ny apôstôly zany hoery fiadanana ary fahasoavana ho anao manomboka izao tianao jesosy mahireza soava tsara veloma tompoko